dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay ny fampitona antsika izao andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana hisintomana lesona ary mba hahatonga antsika hisaintsaina toy zavatra mitranga mba hiverenantsika amin'Andriamanitra hitady ny valim-bavaka hivavaka isika. Jehova Andriamanitra iray dia misaotra ny fotoana foy indray izay ahafahanao miresaka aminay, angatahanay aminao dia ianao amindra fo amin'ny sambatan'olona, amin'ny fiangonana, amin'ny firenena iray manontolo na inona toeam-panahanana, satria ianao Andriamanitra tsy mba miangatra fa tiany olona rehetra ho vonjena ary te hitondra vahaolana ianao. Dia mehoanay ny fo manaiky feny fanetretena mba hankataovana ny teninao ahatonga anay tompo hiada-pinaritra manoloana ny toy zavatra mitranga. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Mpanjaka voalohany toko 20 nijerevantsika ny ady nisy teo nivon'ny Siriana izay nanao fahirano ny zanak'Israely, ary tsindritsika mandrakariva hoe ny ainy ny mpaminan'ny Jehova mpanjakan'ny Israely nananana ny toetra ratsy ny ange Ahaby, nanambady vehivavy jentilesy izay nampitondra faisana ny zanak'Israely kanefa tsy nijery an'izany Jehova fa nijery ilay vahoaka teo ambany fahefany. Na tsara ny Ahaby tamin'ity mpanjaka voalohany toko 20 ity dia mpanolotsaina izay nihaino ny teny dia ny mpaminan'ny Jehova. Ary io niresantsika hoe amin'ny vanim-potoana mpanjaka anankiray eo amin'ny firenena mbola manontany ny sitrapon'Andriamanitra na inona teo zavatra mitranga fahavalo mamely miditra mitsehatra foan'Andriamanitra. Nefa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao manerana n'ity zao tontolo izao ty tena ankavitsiana, izany hoe mpanjaka mpitondra firenena izany mba tena hoe anontany ny hevitr'Andriamanitra fa manenjika ny fivavahana ary no ataony eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ary atao daholy ny fomba rehetra mba hanampenam-bava ny mpitory filazany tsara, satria ny marina anambara kanefa raha mitory ny filazany tsara tsy etraketraka akory na fananganana fahavalo fa tena fitiavan'Andriamanitra manokana mandainga raha ohatra hoe le mpanompon'Andriamanitra no tia fa Andriamanitra maniraka dia mampiseho ny fitiavana ho amin'ny olona rehetra, satria raha mitondra vahaolan'Andriamanitra dia tsy vahaolana ho an'ny olon-tokana fa vahaolana ho an'ny firenena ray manontolo tahaka ny nataon'i Jehova tamin'ny Israely rehefa tonga ny ady, satria mibaiko azo dia hoe aza matahotra tolotra tanana ireo tamin'ny ady voalohany dia resy ny Siriana, kanefa ny mpaminany mbola niresaka tamin'ny Ahaba ihany. Ary io ilay fizahany-toetra nahatonga antsika nijery hoe maninona Andriamanitra efa resy zao ilay Siriana, mbola tsy hita hoe inona ny zavatra nataon'ny zanak'Israely. Dia tonga indray faminaniny eo amin'ny 2:20 ampanjaka voalohany toko 20, ary ilay mpaminany nakany amin'ny mpanjakan'ny Israely ka nanao tamin'ny mahereza tsara ary fantaro sy zahozy izay ataonao fa raha merina ny taona hiakatra indray ny mpanjakan'ny Siria hiady aminao. Ohatrany nalasa fisainana, ohatrany hoe loza mitatandray ho avy fa Andriamanitra te hampiseho fotsiny fa raha ety amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy mitsahatra ny fahavalo fa mitady hamely mandrakariva ary tsisy afaka ilaza mihitsy hoe tena, satria mivavaka amin'Andriamanitra dia tsisy fahavalo mikasa amely fa ady no hatrehany ety amin'ity zao tontolo izao ity mandra-pahatonga ny fahataperana ity zao tontolo izao ity fa saingy ataon'Andriamanitra hafa fotsiny izay miankina aminy. Fa rehefa tena Jehova no raisina ho mpanolotsaina dia tsisy atahorana ny fahavalo. Hitantsika izany tamin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana izany sy Elisa izay tena hoe tena tonga ny Siriana maro be saika monan'i Elisa, kanefa inona ny zavatra mitranga nampahiratina ny mason'ny mpanompony Elisa, nahirana ary nahita kalesy soavaly hafa manerana ny tendrombohitra tokony nomeny Elisa ny mpanompony
za matahotra ozy fa momba atsika de be lavitra amin'ny momban'ireo fa saingy tsy hitan'le fahavalo namelany elisy zany fa hita ny mpanompon'andriamanitra zay keo ny tompony enoantsika fiankinana amin'andriamanitra inge de misy tafika tsy hita maso e manodidina ny olona manompo azy, misy tafika tsy hita maso manodidina ny firenena zay matahotra an' Jehova fa roviana ny firenena ny tapa-kevitra hiverina am' Jehova nyvanim-potoana ka resy lahatra tanteraka mpitondra firenena izy mihitsy manome modely ary hitantsika tamin'ny tantarany Ahaba zany rehefa efanehitra tamin'ny Siriana ianao mihitsy no mandeha voalohany zany hoe aseho mba hoery ho an'le vahoaka manoloana ny fahavalo miady mihitsy am'le fahavalo ka ty fahavalo ty tsy fahavalon'le mpanjaka Ahaba fa fahavalo ny firenen'ny Israely mihitsy zay mitady anao fahirano azy resy anadiny Siriana kanefa tonga indray faminaniana hoe tena afaka heritaona raha mierina ny taonao sy de akatra indray mpanjaka ny Siria ady aminao mba ho fampitandremana ny olom-pofidin'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de milamindamina de io no natonga antsika nyresaka le Matio 7 le lehilahy adala nandreny teny nankatoa kanefa tonga ny rivotra tonga ny ranonorana rika be rivotra mifofofofo namely le trano tsy nianjerany trano fa ny lehilahy adala kosa ozy de hoarina takan'ny olona nanorona ny trano teo ambony fasika zay nandreny teny kanefa tsy nankatoa de mitovy ny lozana anjoman'ireo zany hoe ety ty zao tolo zao ty de na marina ianao na tsy marina misy loza misy fahavalo mamely mandrakariva ary tsy afa miala am'zany fa tsy maintsy miatrika an'izany fa tahaka an'le lehilahy anankiroa ny anankiray mianjera ny trano manoloana ny loza mitovy ange ny loza namely azy fa ny anankiray tsy nianjera ny trano misy anton'izany rehetrarehetra zany ary de tahaka ny zanak'Israely eto hoe tena nampioman'Andriamanitra tsy laozam-pahavalo rehefa miankina amin'Andriamanitra tsy maintsy enjehany ianao kanefa ny toko indray no azo de ho natrehan'izay eo amin'ny 7:20 satria nierina tokoa ny taona inona ny toejavatra mitranga ny 7:20 de nandamina ny Siriana Ben-Hadad ozy ka niakatra nakany afeka hiady amin'ny Israely tanteraka ilay tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehetra kosa de nalamina sy novatsiana ka de lasa hiady aminy ary ny zanak'Israely nitoby tandrify ny tony ny osy andiany kely roa toko fa ny Siriana kosa ozy nanenika ny tany andiany kely roa toko fotsiny ny zavatra nitranga tao anatin'izay zany hoe raha miohatra amin'reto fahavalona mely reto mana ny heriny mana ny olona mana ny fahefany mana ny tanjany mana ny fitaovam-piadiana raitra ary fantatritsika tsara Ben-Hadad gouvernoura rongo 30 ny mpanjaka tsy naompo tamin'ny voalohany nongotana teo daholo de nisoloana araka ny toromarika ny ministry i Ben-Hadad de nekeny zany hoe ovao daholo ireo mpanjaka ireo de soloa gouvernoura zany hoe tena olona sasa olona matanjaka olona manam-pahefana kokonoany teo zay tena interana azahoana fandresena na lamina tena tahakany andiany kely ohatrany andehanosy kely roa toko fotsiny zanak'Israely fa ny Siriana ozy nanenika ny tany zany hoe tena le fahavalo tena raha fijery azy tsy mapotika ny zanak'Israely kanefa mibaiko azo 7:20 ary nanatona le lehilahin'Andriamanitra ozy ka nilaza tamin'ny mpanjakan'ny Israely hoe zao nolazain'i Jehova satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitry ny avoana ihany Jehova fa tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka de atolotra eo an-tananao reo olona marobe rehetra reo ozy ka de ho fantatrao fa zany Jehova mbola toky ihany no mena amin'ny vanim-potoana mbola mieniny feon'i Jehova na de tena volanina takin'inona raha fahavalo faran'izay masika faran'izay tena ary fitaovana tsy mafapiry manoloana ny afatr'Andriamanitra zany mana ny fomba fiadiny mahagaga Andriamanitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay
zay le tolotsaina avy amin'andriamanitra ary ny famezatoky ny zanak'Israely. Areo olona marobe rehetra reo izy dia atolotra eo an-tananao. Raha mijeritsika ry amin'ny andiny fafito amby roapolo amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo amin'ny dika teny diem nampanaoviny ahaba matso koa ny miaramila Israelita sady nandray vatso izy ary niainga ifanehitra tamin'ny fahavalo nitobina nanao antokony roa teo anoloan'ny Siriana izy antokony roa de hitantsika eo ambanimbany eo fa zany antokony zany rehefa entina ilazana ny miaramila iady ny antokony anankiray de olona arivo raha tokony roa zany de olona roa arivo de hitantsika hoe ahoana moa ny etrehany zanak'Israely miaramila ny be ny adada eo natrehany zany rehetrarehetra zany satria tena antokony roa fotsiny araky ny andiny fafito amby roapolo nitoby nanao antokony roa teo anoloan'ny Siriana izy tahaka ny miosy andiany roa kely ny Israelita fa ny Siriana kosa ozy nanenika ny tany. De raha iverenatsika ny andiny fa valo amby roapolo de tokony mena satria nieritreritra ny Siriana hoe voafetra ny hery ananan Jehova tany atendrombohitra izy any any fa raha tea tamin'ny levaka tsy afaka manana fahefana antsony ny Andriamanitra ireo ary eo le mahadiso hevitra ny akamaroan'ny olona tsy matoky an Jehova ka manana fahefana mifaritra rehetra Andriamanitra manerana nyty zao tontolo zao ty diso hevitra ny Siriana nentehitra tamin'ny heriny sy ny fananany sy ny miaramilany sy ny fitaovam-piadiany sy ny fahefana zay nananany ary manoloana ngamba tena fimehezana ny fijeran'ny zanak'Israely ohatran'ny fanesoany Goliata ny Davida tamin'izany vanim-potoana zany raha tsy alika angaoziny matonony lamin'ny atsamitady mantsain'ny Davida tsy napoziny fa iny mentiny mamona ny Goliata de toraka zany ko Siriana mety nameso mihitsy sy antokony roa zany hoe miaramila roa arivo fotsiny. De andiny fa sivy amby roapolo de nitobiny fa mifanandrify afotony izy roa tota ozy ary tamin'ny andro fafito raikitra ny ady ary ny zanak'Israely nahafaty ny miaramila antongotra iray etsy tamin'ny Siriana ndray andro ohatran'ny mahalasa fisainana antokony roa ny zanak'Israely nahafaty miaramila antongotra ozy iray etsy tamin'ny Siriana ndray andro fa ny sisa de nandositra nankany an-tanàna afiaka nefa ny anjarany mandy reny olona sisy ireny ary 7,000 amby roa alina no isany 7,000 amby roa alina amby ray etsy zany de jereo vangeny dika teny mba hamantaratsika an'le hoe raha vao miresaka antokona maramila ny antokony anankiray arivo zany hoe ty ray etsy ty misy antokony zato zany potiky le antokony anankaroa tamin'ny zanak'Israely ary tsy vitan'izay fa nandositra ny 7,000 sy roa alina zany hoe antokony mbola 7 amby roapolo ndray mbola nandositra manoloana n'le andiany kely anankiroa fa izy ny nahery ny zanak'Israely ve tsy le Jehova Andriamanitra manana hery ampitahotra ny Siriana mba handositra tsy amely ny zanak'Israely. Raha jerevantsika ry amin'ny de baiboly diem io andiny fa sivy amby roapolo io de zao ny voasoratra ao nandritra ny 7 andro de nitoby ny fanatrika teo foana izy roa tota nandritra ny 7 andro ohatran'ny atserovantsika an'le zanak'Israely rehefa hiditra tao amin'ny tany Kanana minao fa ho an'ny kristianina rehetra raha tsy mahalala an'izany de mahavariana le miodidina impito manoloana ny mandany Jeriko misy antony zay isa 7 miodidina impito ary tamin'ny andro fafito ny oraky indray mandeha ny zanak'Israely nianjera ny mandany Jeriko fa teto koa de afotona fanatrika teo fotsiny miandro mibaikin'Andriamanitra tsy natahotra ny zanak'Israely ka nijanonako inona moa ny fanandrinana eo tsy ady tsy aninona fa ifampijery fotsiny mandritry ny afotona fa baiko avy amin'Andriamanitra zany amin'ny andro fafito nareo vao mahazo mihetsika ary misy lanjany lehibe zay andro fafito zay tsy any moa ny tondratsika ny fanazavana
nandritra ny fitondro izy de nitobo ny fanatrika teo foana izy roto tamin'ny baiboly dia no amakitsika azy a ka raikitra ny ady tamin'ny andro fafito ary nahafaty miaramila sirianina tongotra antokony zato io no natonga atsika ary amin'ny baiboly amin'ny teny amin'ny dikateny protestanta izy de zay atokony zato zay ray etsy zany hoe ny antokony ny anankiray arivo kanefa teo no natonga atsika ny resaka tery amin'ny 1520 hoe ny zanak'Israely nge manoloana ny sirianina zay nanerina ny tany ozy de antokony roa fotsiny de aty de nahafaty miaramila sirianina tongotra antongotra antokony zato ny israelita tao anatin'ny ray andro monja ozy a zay sisa tsy maty de nandositra nakany afeka ary nisy antokony 720 aty nataony antokony le izy mba ho hitatsika tsara ny fiavahany hoe tena raha nisa de tsy mifandanja kanefa le antokony roa nahafaty antokony 720 rezy marta be de be tsy neriny zanak'Israely zany fa nerin'Andriamanitra. Inona moa no mahatonga atsika mandray zany lesona zany? Tsisy azo atao akoatran'ny ny vahoaka no hitaraina am' Jehova. Isoratsika an'Andriamanitra satria mandeha ny resaka vetsevaro hoe soa ihany fa ny filohan'ny fanavaozana de sady miaramila no mpiandry de engany mba tena notany an' Jehova tokoa izy, engany mbo fahavalo mampahory ny vahoaka no edivana, engany ka iaino ny feon'ny Jehova manatrika ny rehetra fahavalo reny ka na de bitika sikely tahaka ny zanak'Israely amin'ny tokony roa raha tena miankina am' Jehova. Resany fahavalo vinona ny tokony ataotsika mbola mamerina mandrakariva ve fa adsokevitra angeno andeha etraketraka any amin'ny fahefanana napetraka Andriamanitra. Andriamanitra no mahafantatra na inona na inona antony nahatonga ny mpanjakana fahefana tafapetraka. Tsy misy fahefana tafapetraka zany raha tsy avy amin'Andriamanitra. Finona ny tokony adidiny ny olom-pirenena mandehana amin'ny marina fotsiny ka raha mahatsapa fa misy fahoriana de mitaraina am' Jehova. Fa rehefa mitaraina am' Jehova miray ina, zay ny tokony atao, miray ina, miray fo, miray saina, mitaraina am' Jehova de avy aloha Jehova niditra antsihatra am'izay eo natrehan'izany rehetrarehetra zany nandositra ny sirianina fa maty ary zany rehetrarehetra zany tena toko atsika zany ary io tsy azo andrefesana hoe tena ny hery ny fahamarona, ny fahefana, ny vola, ny arena, ny laza Andriamanitra mijery mandrakariva, manara-maso ny firenena mandrakariva izy mijery ny vahoaka ao anatin'ny fahoriana io Andriamanitra io ary tsy zakan'Andriamanitra mampitondra fahoriana ny vahoaka fa miditra mitsehatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina io Andriamanitra io. Tsy natoky an'izany ange ny sirianiny fa teto izy de io ny zavatra mitranga ninonenina fomba natao nanolona ny tompon'andraikitra rehetra teo anivon'ny firenena sirianina zay a nitarian'ny beny adada tsy sevitra Andriamanitra ny mahery ary afaka mandresy amin'ny olombitsy Andriamanitra ary fomba an'Andriamanitra mihitsy zay rehefa tena sendra fahavalo be deaibe ny zanak'Israely. Ndrao de eritreritra ny zanak'Israely fa ny amarono ozy no nazao ny fahendrena de mifidy olon'Andriamanitra ary tena avany tanteraka zay tena vonona fa zay matahotra ozy tamin'ny andron'ny Gideona esory tao manelongelona fa zay tena vonona vitsikely sisy no niatrika ny fahavalo fa tsy maintsy mivoaka mpandresy. Tsy malasa fisainana atsika ve ny adiny Filistinina tamin'ny zanak'Israely mpiandrondrokely anankiray Davida fa niheritra tamin'ny Goliata. Zany rehetrarehetra zany mampiseho fa tsy mialehibe azana akory no mitondra fandresena
ary raha jerevana mitoy zavatra mitranga aty amin'ny mpanjaka voalohany aty ny zavatra nisy ange tena nahagaga mihitsy de inona ny zavatra nitoy any tantara io manomboka eo amin'ny andininy fa 30 tapany faharoa ary be ny adata sy nandositra nakany an-tanàny ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny fa hoy ny mpanompony taminy indro efa rena io izy fa mpanjaka mamindra fo reo mpanjaka ny taranak'Israely fony miaraka tamin'Andriamanitra zany hitatsika tamin'ny andron'ny Elisa noho ny amin'ny Elisa nanome toromarika ny mpanjakan'Israely tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nanao tetikady ny Siriana tena amely ny zanak'Israely nataon'ny Elisa tonga teo ampovoan'ny zanak'Israely ny Siriana ray manontolo saika amely asiko varikaky ozany lazainy mpanjakan'Israely tamin'ny Elisa anao fanasana be izy meo sakafo izy meo rano izy sotrony rehefa voky izy alefaso mandeha tsy levony vavony mpanjakan'Israely zany fa ny ekeny nefa de tsy miverina tsony mpitoadiny sirina zava itsika teto zany ary zay tsapany Siriana zany efantany ny toe-panahin'ny mpanjakan'Israely zay mbola miaraka amin'Andriamanitra ny mpanompony taminy indro efa rena io so mpanjaka mamindra fo reo mpanjaka ny taranak'Israely ko masina ianao avelao hosikinanay ny lamba fisaonana ny valahanay ary asianay mahazaka ny lohanay de ankany amin'ny mpanjakan'Israely izay ozy angamba ho velominy ny ainao tsapan'ny Siriana ihany ange metraketraka izy tsapany fahavalo koa fa metraketraka izy ny olombelona nge ny sainy fa Andriamanitra nefa tsy azo na fiaina fa nitetikady rehetra ao anatin'ny olona na tsara na ratsy eo ampelantanan'Andriamanitra mandrakariva fa tsy misy fahavalo maharesy ny olona miankina amin'Andriamanitra zany kanefa tsy maintsy mandalo atsarotra nefa fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra araka ny hitatsika tany amin'ny Malaky amin'ny andro zay ho tendreko ary eo ny tena manahirana raha miaraka amin'Andriamanitra falimbavaka lehibe fa raha tsy miaraka amin'Andriamanitra sahirana atao ihany ny antso reo olona tsy akanavaka ty na iza aleo miverina amin'Andriamanitra aleo manontany ny sitrapon'Andriamanitra mba hisiny ny fiadanana firaisako fifankatiavana mba hitsaharany disadisa hitsaharany zavatsarotra mianjady amin'ny isambatan'olona mianjady eo nivon'ny fiangonana mianjady eo nivon'ny firenena vavakisika Jehova Andriamanitra ray misaotranao izahay no miteny ray izay nomenao tantara mamperitreritra ary ny fanahinao masina anao ka hiasa mba samy andiny tena ny sambatan'olona tsiraray avy manoloana ny fanapaha-kevitra raisiny mba hahaiaino ny feonao tompo raindray fanapaha-kevitra tsara dia ny andeha mendrika anao ny fitondratena amin'ny fanapaha-kevitra raisiny tsy mitsahatra izay mametraka ny fiainana amin'ny pelantanana ny sambatan'olona indrindra ny fiangonana mbo fiangonana tena miverina ho amin'ny famarinana manaiky ny teninao ary mitaiza ny olo-pirenena taiza ny olona mbo olo-pirenena vanina anao ny marina kanefa tsy adinonay koa mitondram-bavaka ny firenena izay fantatro loatra tsy takona fiainana aminao ny aty izay mbola atrehana amin'izao vanim-potoana izao dia aseho ny voninahitra ray ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanana tompo ho amintsika mandrakariva